Mbola mikasika izay raharaha Sukoma izay dia mampalahelo ny zava-nitranga tany Morondava raha ny voalazan'ny ministry ny indostria izay niaona tamin'ny pampalala vaovao ny tolakandro teo. Mbola misy ny ekipa teknika eny an-toerana manao tombana ny voany izay nisy ary mbola eo am-pandinihana ny tompon'andraikitra mikasika ny fanomezana ny indemnisation na tsia ny orinasa Sukoma. Natao indrindra mba hitondra fampitoniana na koa hoe mission d'apaisement no notanterahana niaraka tamin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement tany Morondava ny faran'ny herinandro teo raha ny voalazan'ny ministry ny indostria nandritry ny fionany tamin'ny pampalala vaovao ny tolakandro teo. Nambarany fa efa nanao izay afany ny fitondram-panjakana nanoloana ireo fangatahana izay nataon'ireo mpiasan'ny Sukoma. Raha ny fitondram-panjakana aloha dia nanao izay azo natao satria fantatsika raha nanomboka tamin'ny 18 mai 2014 teo nisy orana tany dia nisy revendication ny mpiasa indrindra momba ny statut na resaka titularisation ny reo salarié reo ouvrier ino moa ny fitelana anazy saisonnier reo zany le izy dia nanao convention zay tamin'izay dia nametraka cellule de coordination et de suivi et d'évaluation dia tamin'ity ndremitora ty ngamba efa nifakahita tetosika dia inona tonga ny problème atao Sukoma ihany koa dia hoe nisy tsy fanatanterahana an'ireo convention reo fa ny contexte efa niteneniko teto ihany hoe nahagagagaga ihany satria à quelques jours de la fin de saison ari à quelques près du 17 000 tonnes zay tompon'azahoan'ny mpiasa prima zay ngamba efa nivoaka tamin'ny gazety misy mahafantatra aloha eo zany contexte izy ny nanana intérêt mpiasa samy mpampiasa tsy fantatra. Ny tanjon'ny départementa izay sahaniny dia ny mihazo ny indostria, mihazo ny tombotsoan'ny mpiasa ary mihazo ihany koa ny tombotsoan'ny mpampiasa. Ny tadiavina amin'izao dia ny isin'ny fitoniana na ny paix sociale. Efa nisy ny fifanarahana izay natao fa ny fitantanana ny crise no tsy mitovy. Prepara misy gestion de crise tsy mitovy, misy choc de culture tsy mitovy entre ny mpampiasa sy ny mpiasa tsika malagasy na ho anay aty amin'ny ministère zay tafiditra tao anatin'ny négociation. Hoe ny zavatra napetraka hatramin'izay dia hoe apaisement, misy décision horaisina fa mbola tsy fotoana andraisany an'ilay décision zao no ny antony maro samihafa. Raha ohatra hoe amin'izao tsika mandray fanapa-kevitra manahirana ary efa samy za personnellement sy tany fa ndray mantoministra nametraka an'izay nazava tany hoe tsy fotoana fanaovana an'izany zao fa avy aloha andeha ny apaisement, avy aloha hiainga ny procédure, raha misy zavatra tokony atao avy aloha andeha moramora. Fa bon malheureusement moa zany le izy tsy nicadré tamin'izay loatra na dia hoe ny fanarahana ny fanekena ao anatin'ilay convention soniavina parce que menanareo le izy rehefa avy eo raha ohatra hoe jerenareo novembre motsora farany fa voakalavitra tamin'izay carrément herinandro taty ariny tarina amin'ny nanaovan'ny ministre rapport teto amintsika tamin'ilay farany avy any dia zay no natonga le izy hoe lisatra mamaly amin'ny fanontanianao mety hoe interpelen'ny partie chinoise zay tany satria mety zay ny azy ny lecture fa fitseriko an'le izy samihafa ny système de gestion de crise. Mbola hojerena ny resaka indemnisation ny orinasa Sukoma raha ny fantatra. Misy contrat de location gérance zay passé entre le gouvernement malagasy sy ny partie mpampiasa amin'ny fotoan'andro le mametraka hoe inona sy inona avy ny fepetran'le fampanofana moa zany ao anatin'izay article 15, article 23 de mémoire ny amerianako an'ilay fa hojerentsika miaraka rehefa avao fa ao anatiny ny fomba fijerena ny indemnisation raha ilaina. Mbola veriko hoe raha ilaina satria misy fepetra maromaro ao anatin'le fatongavana amin'le indemnisation ka fatongavana dia ity misy équipe technique any Morondava araka ny tenen'ny monsieur le ministre hoe manao évaluation sur site hoe inona zava-misy dia aty amin'izao fotoana misy équipe mijery ny ao anatin'ny contrat de location gérance amin'izao fotoana zao tsy afaka hiteny hoe
hanao indemnisation satria zao ny antony na hoe tsy afaka hanao indemnisation satria zao ny antony fa mbola ao anatin'le mijery. Mikasika ny fifandraisana ara-diplomatique eo amin'ny sinoa kosa indray dia nanambara ny ministry ny indostrie fa efa misy ny fampiresahana eo amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny lehibe ny masivony Chine.